Halmiraba tsika rehetrarehetra indray mbola toy an'le resaka volamena ihany itresahako aminareo ito satria azonay daholo zao ny information mikasika an'le izy. Ny tena mahasorena manko mirabanao tovy miarso. Tena mahasorena manko dia zao. Tsika ao Madagasikara zao am'izao traboina zao, traboina daholo ny faritra atsimo, ny any amin'iny atsimo andrefana iny, ny aty Morondava, aty Ampany, etc. De hoentina voizina aty andafy aty hoe mahantra velona Madagasikara zao angatahana fanampiana. Nefany na i Madagasikara fotsiny tokony havita tena ary tokony havita iay ny mponinao aminy. Fa tena mikrosifana tanteraka le firenena ary iny moa le lazaiko anareo hoe ny vola ao Madagasikara rehefa tady tsy isy tsony dia le vola efa simba no averin'ny zareo ampiasaina indray eny amin'ny trésor ipehena ny karaman'olona sy ny retraite-ndreo fonctionnaire. Inona mahatonga an'izany? Trafika na volamena tsy akijanona, trafika na pirenena rehetra tsy akijanona. Ny volamena ne mahazo mivoaka Madagasikara iny tsy olana, fa le izy mivoaka tsokosoko ane no olana. Io volamena ao Madagasikara tokony andeha ao anatin'ny comptoir de l'or. Maninona tsy mandeha amin'ny comptoir de l'or fa maninona no mivoaka tsokosoko. Any ange ny olana ary olona vitsy dia vitsy no nomen zareo autorisation hamoaka zany volamena zany, nefa nareo olona vitsy ireo mbola tsy manara-dalàna ihany koa. Zany hoe le vola hiditra ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana sy ho an'ny vahoaka malagasy mihitsy zany manahirana an'zareo. Aleon'zareo mandoa écolage any amin'ireo mpitondra. Toy izay andoa ny hetra sy ny redevance, ny taxe douanière tokony alohany. De mampiasa an'izao fomba rehetrarehetra izao mba amoana volamena. Iny le nilazaiko anareo iny hoe ataony ohatran'ny suppositoire le volamena, suppositoire mahatratra amina 1 kilo. Iny volamena manko mavesatra dia iny kely iny dia efa ho 1 kilo ny lanjany asitrika any amin'ny lavany fivoahany any dia hoentiny eny dia tsisy mahita. Dia nisy nahita ihany izy en fait tamin'ny entre ny 1er au 15 février farany teo zany hoe voaingana kely mihitsy zany nisy tratra tao amin'ny aéroport Ivato tao. Dia rehefa tratra ny aéroport Ivato voasavan'ireo mpiasa dia mandeha mibaiko midina avy any ambony hoe non, tsy mazonareo toizany io fa mila procédure ny fisavana ohatr'izany. Bien sûr mila procédure le izy fa maninona raha natao fa tena velavela tena ary nietofena le raharaha. Tsy navoaka, tsy mivoaka amin'ny gazety, tsy mivoaka amin'ny hainao manjery, tsy mivoaka amin'ny vaovao satria afenina nandoa écolage le olona tratra. Le lehibe an'zareo moa zany fa reny olona tratra reny na miteny gasy ara tsy hainy, na miteny frantsay ara tsy hainy satria Sri Lankais olona mule moa filaza anazy mpitatitra fotsiny ohatran'ireny ampondra mpitatitra reny zareo dia atsofoka any aminazy any dia izy mitondra lizy dia afokany rehefa any. Ny toerana eviany zareo dia miditra ao Madagasikara izy Pakistanais, Sri Lankais, Indonésie, Malaisie, misy Indien. Olona miditra eo izy mody manao touriste. Tsisy tourisme ataony izany, tsy mandeha gauche droite izy fa tonga dia sesefana ny ary ambany dia asaina miverina indray. Dia rehefa miverina izy tsy avany amin'ilay tany eviany izy no miverina fa mandeha any Dubai na mandeha any Inde. Ireo zany destination anankitelo andehanazareo Dubai, Chennai India na Mumbai India satria any amin'io Mumbai sy Chennai io koa misy mividy volamena ary indray miakatra ambony ny prix an'zareo, ny courant volamena dia any indray ny alefa. Dia groupe de 30-40 personnes zareo mody mandeha tsy folofolo dia mandeha mody hoe andeha hanao tourisme nefa tsisy tourisme ataony zany dia mivezivezy eo izy intelo inefatra miverina anatin'ny ray volana. Eo zany dia efa tokony aperitreritra an'ireo mpiasa ao amin'ny aéroport hoe ary reto olona reto
mandalo eto foana efa fandro zao fantelo vao mandeha fandrony izy efa tokony misy antenne hoe fa ahoana ary zany dia izy zareo koa mandeha izy eo eo Antananarivo izy miditra alony Ivato dia rehefa aveo indray mody mivoaka any Nosy Be indray izy no mivoaka fa tsy mivoaka ao Antananarivo zany hoe efa amboariny zareo mihitsy ny trajet fa zany hoe na eo zany rehetrarehetra zany ny antony ilazako anareo an'izao tsy ho an'ny vahoaka mpanaraka fotsiny ihany fa ho an'ireo autorité malagasy mihitsy ho an'ireo izay mba mieritreritra hoe hanao ny asany no antony amoahana an'izao vaovao zao hoe mba jereo fa tsy falifaly fotsiny hoe nahatratra 34 kilo nahatratra an'izao kilo dia rehefa aveo any amin'ny firenen-kafa mahatratra an'le gros poisson imagine ke zany hoe 30-40 kilao isan'andro 10 andro ane zany efa 4 taona anatin'ny 3 volana nge zany efa matony 40 tonnes isam-bola isaky ny 3 volana mivoaka amintsika mba akoatio kely hoe raha ohatra ka misy etra miditra amin'izany farafaratsiny mba mihodina kely ny ekonomia ao Madagasikara farafaratsiny mba misy vola miditra ao amin'ny kitapo-bolam-panjakana fa tsy hoe avoaka amin'izao fotsiny dia mody mahatratra kely indray mandeha isaky ny 2 taona dia hoe mena prime efa omena anareo zao sy papa izao fivoahana Sri Lankais, Pakistanais, Indien ary ny chefon'ireo dia reo lazaiko reo misy Indien anankiray misy Sri Lankais anankitelo misy Pakistanais koa dia zareo mandeha en groupe miditra eo izy tsy ampy 2 andro 3 andro izy dia miverina na miditra Ivato izy dia mivoaka any Nosy Be na miditra any Nosy Be izy dia mivoaka Ivato ary tambazotra mihitsiny ary zareo reo rehefa tratra dia mandoa écolage be ao ambony ao dia tonga dia etofena le raha ary tsy vita an'izay akoatran'le mahita tao tena hoe mahita tao zareo za me fotsiny mijery an'le izy akoatran'le suppositoire izay efa nalefako taminareo omaly dia misy zavatra hafa ihany koa ataony zareo ataony amin'ny lamba le izy atao spray amin'ny lamba ohatr'izao tsy haiko raha hita eo amin'le ohatr'izao slip io slip amboarina dia io asiany zareo spray ohatr'izao asiany zareo spray ohatr'izao zany hoe ataony spray le volamena zany aspergena eo dia tsy haiko misy produit mampitazona anazy eo dia iny slip misy volamena zany manao slip volamena oreto ohatrany hoe tsy mampino le zavatra fa tena efa hoe mampiasa an'izao fomba rehetrarehetra izao le olona amoahana ny harem-pirenentsika tsy misy bedy dia ohatrany hoe tsika zany miesona fotsiny eo ataony olona hoe mahantra velona nefa tsika tsy mahantra velona fa itsika miesona daholo ny garde tratra ny maso be tsy mahita fa ataony zareo amin'ny lamba indray le izy dia arakaraka ny habean'le olona mazaka hatramin'ny 1 kilo 2 kilo amin'iny lamba iny misy an'le volamena dia rehefa tonga any dia hafanainy zareo indray le izy dia mivoaka dia tsisy romoromo zany ny zavatra misy eo Madagasikara ao dia itsika eto variana fotsiny andeha angata-bola any amin'ny USAID andeha angata-bola any amin'ny FMI andeha angata-bola ary nefa vola ao amintsika zany mivoaka fotsiny io volamena io mba hainareo na mahatonga an'ireny Dubai mahatonga an'ireny Inde mahatonga ny la France mahatonga ny olona rehetrarehetra manangona volamena mba hampiakatra ny sandam-bolany dia itsika ny sandam-bolantsika mitotongana be ary ambany ary nefa ntsika mivarotra volamena mineraka ny tanàna volamena antsika avy midy mora ary ina ny mahatonga an'io tsara tena za tena tsara le vol hoe direct tana Dubai raha ohatra ka tena ampiasaina le izy anaovana fifaneraserana échange de personnes et de biens fa raha anaovana trafika kosany non tsy azo ekena zany inona moa dikany inona zany ny dikany hoe anaovana an'io cargo le avion cargo manko mitatitra entana
intelo isan-kerinandro ao Madagasikara amoana volamena. Inona ny anaovana vol isan'andro avy any Dubai amoana volamena. Ireo olona mivezivezy ireo zany le miditra avy any sy mivoaka avy any be no mitondra volamena voaka fotsiny ao amintsika. Ary rehefa any Dubai izy manao déclaration satria tsy maintsy déclarena any aminazy, ny any aminazy manara-dalàna fa ny ao amintsika lalàna ao amintsika zany tsy azo arahana mihitsy, tsy mba azo respektena mihitsy antsika izy ataon'olo itsikitsahan'olo any tapindony lalàna antsika tsisy ajaina. Satria nahoana lehibe atsika ny filoha atsika raha tsy manara-dalàna lehiben'jiolahy, izy ny lehibean'ny mpanondrana volamena, izy ny lehibean'ny mpandika lalàna, izy ny lehibean'ny mpanitsikitsika lalàna sy mpanao kolokolo ao Madagasikara. Normal raha ataon'olona zany tsika. De eo zany ny teny ho anareo le douanier miasa ao amin'ny vato, nareo le miambina scanner, rehefa hitanareo hoe maneno le scanner aza melana le olona, ataovy ny procédure isavana anazy hatrany anaty tsinainy, hatrany anaty slipiny, hatrany anaty akanjony ihany fa satria efa mipetaka any le izy fa tsy normal. Aneny fotsiny le détecteur de biais, aneny fotsiny le portique nefa nareo tsy ahitanin'inona. De izay marina ny tenin'ny aisy alefaso zao zay ny teny ho toritsika any amin'ny Cour pénale internationale ireo. Mila vola be dia be ny mandeha an'izany amin'ny fitoriana izany. De mila ny fanomezan-tany antsika rehetrarehetra zany ataovy na anareo any Madagasikara na izahay ty andafy, de mila fanometanana anao an'izany mba anajanonana anio fandraisana atao hoe fanaovana prise d'otage ny firenentsika io amin'ireo terroriste tsy manana nationalité malagasy tsony izy nefa izy no mitondra an'io manao tantely avadraikitra ny firenentsika. De miara amin'ray tsikombakomba amin'ireo olona mpamoaka volamena, mpamoaka ny harem-pirenena rehetra ao Madagasikara. Avy eo tsika malagasy ny ohatrany hoe mahantra kely nefa tsika tsy mahantra. Tsy mahantra tsika fa ny firenentsika raha tsy tatana. Zay ara fa de mbola iresaka zavatra hafa indray rehefa avy eo fa resaka hafa indray ty fa tsy volamena.